Mbola eo amin'izay vaovao izay ihany ampahafantariny ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta mandritra io fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena io ny paikadin'ny gouvernemanta eo amin'ny fampiarana ny politika akapobean'ny fanjakana. Ravaka Randriamanala sy Mamira Soanaivo no mitondra ny sary io atsika. Samy efa nandefa ny fandaranasany teo anivon'ny primature ny 9 febroary teo avokoa ireo ministera rehetra mandrafitra ny gouvernemanta hoy ny General Jean Ravelonarivo, Premier ministre lehibe ny gouvernemanta androany. Miainga amin'ny lara-pamehan'ny isaky ny departemanta izay mifanaraka amin'ny drafitra nasionaly mafampandrosoana no andrafetana ny lara-pamehan'ny gouvernemanta hoy ny Premier ministre trany. Ny priorité moa dia misy foana ary na manao ny priorité hitanareo fa ny priorité ny gouvernement zany dia tsy maintsy mipetraka aloha miainga any amin'ny plan national de développement sy ny priorité ny président ny république. Iny plan national iny zany dia ohatrany hoe document cadre iaingainy priorité ny gouvernemanta. Manatanteraka an'iny gouvernemanta efa samby nanomeny priorité any amin'ny tsirairay satria mipetraka amin'le hoe inona ny vision et membre ny gouvernement tsirairay dia apetraky ny gouvernement tanteraka. Inona ny mission ny gouvernement membre ny gouvernement tsirairay any amin'ny département misy anazy dia adrafitra ataon'ny lehibe ny gouvernement. Inona ny objectif, inona ny calendrier tsy maintsy apetraka, ny chronogramme tsy maintsy apetraka ary inona ny moyen. Ny alarobia 12 febroary zao moa no daty voatondro fa anaovan'ny Premier ministre famelabelarana mikasika ny fandaranasany gouvernemanta eo anoloany antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Ny antenimieram-pirenena izay anatanteraka fivoriana tsy ara-potoana faharoa manomboka raha pitsy 10 febroary.